izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo. Mba ahazoanareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amin'ny Ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Taona voalohany, toko voalohany, 9:3. Tombotsoa anao ny migioka ny amamin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, indrindra amin'ilay iray izay efa niaritra nijaly noho ny fiainanao dia Kristy izany. Mba hatateraka izany dia tsy maintsy ampileferinao ny izaonao, izay mazana midika ho fanararam-po amin'ny filàna na koa ireo rendrarendra, nefa mety koa tena ny ampy ho mihitsy azy izany. Mihamanjavozavo vokatra ireny toe-javatra ireny ny fahitanao ny momba an'Andriamanitra. Mihamanjavozavo noho ireny toe-javatra ireny ihany koa ny faharian-tsainao, hany ka miala amin'ny Kristy ny masonao ka mihamana lavitra azy ianao. Izao anefa no tsarovy, izay manana firaisana velona isan'andro miaraka aminy, izay ihany no haneho azy eo amin'ny fiainany sy ny fisainany ary ny teniny sy ny asany. Tsinotsinona ny fanekempinoana rehetra izay atao raha hiteny amin'ny tenanao ro asa sy voratsy izay manala-baraka sy mahamenatra, koa manokana fotoana mba hahafahanao mijery sy mieritreritra izay efa nataonao tamin'ny lasa. Mijery ilay tena fahazavana ary sainotsaino izay nataony. Ny hoe mahalala an'Andriamanitra dia midika ara-tsoratra masina fa iray saina, iray fo ary iray asa amin'ny Kristy. Mahafantatra azy eo amin'ny fiainana, miazona ny fifandraisana aminy amin'ilay fizorana ho amin'ilay lalana izay nizorany. Raha manaraka ny ompiainan'i Kristy ianao dia ny fanompony tsy misy fitiavan-tena no iainanao. Mitoky amin'ny fahamendrehany tahaka ny zaza ianao ka mitandrina ny didiny toy ny zaza manohy ny ray aman-dreny. Amin'izay dia ho azonao ny fankasitrahan'ny lanitra ary ho tsara ny fifandraisanao aminy. Fifandraisana mamy amin'ny mpamonjy no angatan'Andriamanitra aminao. Koa ahatsarao izany, avao izany, hivavaka isika. Raha io misaotra noho ny amin'ny teninao, ampio izahay hisafidy ireo lala tsara izay ahafahanay manome voninahitra anao. Arovy tsy aniasi ary tantano mba handeha amin'ny fahamarinana mandrakariva. Eteza hombanay mandritsy ty andro ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.